RTL. Miarabantsika rehetra ary tonga soeto amin'ny fandarana mpanapitisa zay karakarain'ny RTL. Hoantsika rehetra mpanjifa RTL izy tia zay mampitra crédit manomboka ny 1000 ariary sy zay manao RTL Money manomboka ny 5000 ariary. Amin'ny tiany itsika dia andray ny vahiny voalohany dia tsy iza izany fa Ramatokely tsara tareha manosanao zay alainy monsieur Money. Amin'ny mahalalao an'izy dia tsy mandeha ho azy fa tsy maintsy misy ny commissaire au jeu dia tsy fa monsieur Sylvestre miarabanao ry tovavy tsara tareha. Miarabantsika rehetra dia miaraba amin'ny tamin'ny RTL Madagasikara ihany koa. Iza anaranao? Stella. Efa manambady? Mbola tsy manambady. Izaho ihany koa dia mbola tsy manambady. Ka izao ny fandehan'ny lalao amin'ny tian'io ity manodina amena chance intelo ianao hanodinana n'ity. Ka andao ary ahodino ary ny kodiarany. Ary dia nahodina ary tena mahay manodina tokoa raha tovavy dia hitatsika ohatrina ny vola ho azony an'io ity dia tsy izy izany fa dia 500 000 ariary. Mbola anodina anosa hijanona. Mbola anodina. Mbola anodina moa izy sy mba tia manodina ahodino azy. Ahodino ary kaoantsika rehetra mpanjifa RTL ihany no afaka mandray anjara amin'ity lalao ity dia tsy na izany fa dia azy ny 1 million d'ariary ka dia hoatsotsika ny tale arabaritra ny RTL Madagasikara anolotra ny 1 million d'ariary amin'ity an'io ity zay omena ny Ramatokely Stella. Arabaina. Quelques mots à dire, monsieur? Mais nous sommes très ravis de faire déjà aujourd'hui le premier tirage au sort. Et c'est Mademoiselle Stella qui a remporté. Nous souhaiterons qu'elle fasse bon usage de 1 million, surtout que nous sommes à l'approche des fêtes. Félicitations encore, Mademoiselle. Dia misola betsaka tsika rehetra nandray any tany tokatrano tany veloma tompoko. RTL.